Culture Média. Zara hevitra fandaran'ny sampany fampahalalam-bovao eto amin'ny ICM radio efatra amin'ny zato triboka valo. Andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena. Zara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 24 alatsinainy fa 12 volana aogositra taona 2024 fandarana zara hevitra indray no arahanao eto amin'ny info culture média mahatrefy ny 7 teboka valo fandarana zara hevitra andraisana vahiny iresahana fiainam-pirenena hitondrany famakafakana ny zavamisy ihany koa andriamato Lazare Zaferson filohan'ny antoko Rassemblement de Citoyens Responsable na ny RCR ny vahintsika amin'ity androany ity araka ny fanampahafantarana atao amin'ny pejy info culture média 2.0-FM 104.8 Rimato Lazare Zaferson miarabanao. Miarabanao Michel dia miaraba ny mpanaraka ny fandarantsika ny amin'ity atoandro ity dia misaotra anareo ato amin'ny sema manasana eo anivon'ny RCR. Miaraba tompoko. Lazare Zaferson fanovan-drafitra aiza ho aiza amin'izao fotoana izao ilay fanovan-drafitra takiny antoko RCR. Ny fanovan-drafitra nge Michel tsy zavatra azakazaka fohy ezaka ka hoe anao 100 mètres tsika dia miazakazaka be fa marathon izy io. Be deabe ny tsy maharo pery, be deabe ny tsy mahandry, be deabe ny mamy médecine nareo tsy manao ny inona fa averina marathon io noho izany raha lavaka nangaditsika tao anatin'ny enimpolo taona no totofana ao anatin'ny 2 volana na 2 volana dia mbola manofo ny malagasy fa izay kosa mametraka rafitra matipaika amoana ny Madagasikara ao anatin'ny fahoriana mangitsokitsoka izay iainantsika hatramin'izay ka hatramin'izao dia noho izany mbola eny an-dalana ny fanovan-drafitra misy étape lava be le processus de changement de système tsy voazavatsika eto moa zany fa théorie raha teo le izy makaleon'olona mihaino anazy fa amin'ny ankapobeny mandeha miadana lizy dia miezaka izay mitety faritra mampanao formation mety hiteny koa ny olona hoe nanonga centre de formation fa ohatra ny formation fotsiny ataonareo ny fototry ny olana eto Madagasikara dia ny fanabeazana iarahana manaiky izay ary raha mbola tsy azontsika ny dikan'ilay teo hoe fanovan-drafitra dia mbola tsy azo atao koa zany mitondra firenena raha tsy vonona ny malagasy hoe eny marina ilay fanovan-drafitra ndao vaina amin'izay le izy zay ny RCR vao miteny ndao ary raha mbola tsy fenao ampelantanana eny indicateur na maridrefy ahafahana mandrefy fa vonona nova-rafitra malagasy fa mbola te hiaina amin'izao zavatra misy zao tsy afaka manao ny ninona zay satria izahay tsy mieritreritra ho tompon'ny vahaolana irery ary tsy mieritreritra ny vita irery ny Madagasikara mila ny vahoaka malagasy rehetra zay mila ny olombelona rehetra zay mila ny olona trano ivelana izahay ahafahana manavitra Madagasikara satria rafitra ray manontolo io système netsoina anazy tsy afaka milon'olona irery ny RCR fa mandeha miadana mandra-paresy lahatra atsika rehetrarehetra. Manao ahoana zany ny fahatsapan'ny olona amin'ireo hoe fitetezam-paritra fampiofanana ataon'ny RCR amin'ilay hoe liana amin'izay fanovan-drafitra izay. Hatreto tsy mbola misy olona sahy zay nanaraka ilay formation tsy mbola misy sahy miteny hoe diso ny zavatra teneny RCR. Ny zavatra tenen'olona dia marina ny zavatra tenenina fa roviana io voatafapetraka. Zany hoe izy zany tsy mieritreritra ny ametraka fa izahay irery ny eritreretiny ametraka ilay fanovan-drafitra. Izahay tompoko tsy monina irery eto Madagasikara. Tsy ana irery Madagasikara ka izay irery ny anao an'ity. Fa raha mbola tsy vonina ndray ndraikitra amin'ny malagasy rehefa mahita fa marina raha misy conscience matsy ny olombelona na misy feno fieritreretana ka malala izy fa marina io dia tsy andoavam-bola tsy karamaina tsy atao inona kory izy fa izy ihany mitsangana manatanteraka ilay fahamarinana. Raha mbola tsy vonina ny anatanteraka an'izay zavatra marina zay ny gasy fa mahita izy hoe ity diso fa atony misy vola dia makany amin'ny vola aloha izy ka raha navelona antsika ny vola satria nisy nandany millions de dollars teto tamin'ny propagandy samy nahazo vola daholo ny vahoaka malagasy samy mbaninana kely teny daholo ny t-shirt ny casquette sy ny lambahoany rehetrarehetra ny spectacle samy voky daholo na ny mpanakanto azy nakaiza ilay vola zao tsy vola no ahafahana mampandroso firenena fa olombelona ny olombelona miainga avy amin'ny conscience na ny feon'ny fieritreretany io no natonga ny amin'ny teny ilay hoe consciencisme na manao izay atongava voaka malagasy amin'ny fahatsiarovan-tsaina fa rehefa mahatsiaro saina voaka malagasy hoe tsy mety zavatra tao tia dia tsy mila lalàna akory aza ary tsy mila mpitsara akory aza
rehefa samy matsiaro saina n'olona rehetra hoe tsy mety ty ka raha samy matsiaro saina tsika rehetra fa tsy mety no manao maloto eny amin'ny arabe atao inona mopa mafarabe rehefa samy matsiaro saina tsika fa tsy mety mandika lalàna atao inona mopy tsara noho izany a miaina daholo na ny crime ny insécurité rehetra rehefa ny malagasy no matsiaro saina hoe ity ny mety ity ny tsy mety fanabeazana nefa no atongavana amin'izany ny fanabeazana koa tsy vita ao anatin'ny ray taona na roa taona fa lavitrezaka firitaona moa ny voizan'ny RCR-n'izay hoe rafitra eo raha rehefa tonga le fanabeazana raha izay no mitondra fanjakana de beazana ny olona ho tonga saina atsiaro saina de miverina tamin'ny andro talohantsika hoe na tainambovadika aza tsy misy mangalatra de azany loasa mangina anjerena de nanana an'izay toetsaina zay malagasy tsisy lalàna tamin'izany tsisy fivavahana tamin'izany tsisy ninona tamin'izany fa ny feno fieritreretantsika nondao averina amin'ny alalan'ny fanabeazana fa maty io feno fieritreretana io de tsy mena an'io eritreritra intsony ny gasy fa le kibo no enony de ny kibo no fantany noho le fanitrana nateraka le rafitra ihany zay no atonga anay mametraka hoe ndao ovaina ilay rafitra ny RCR ve tsy mahatsapa fa ny fandikan-dalàna indray ny azo lazaina faharadrariny amin'izao rafitra misy Madagasikara zao ka izay no mahatonga anay manova le rafitra satria le lalàna mihitsy no maty le lalàna ne tsy avy any amintsika Michel de tsy haintsika mamindra ao anatin'le lalàna tsisy lalàna avy any amintsika nge lalàna ampiarina eto na i code de la route io nge tsy hain'ny gasy mampiatra an'io ny lalàna rehetrarehetra ny akamaroany io lalàna io zany code pénal atsika io tsy hain'ny gasy tsy fantatry ny gasy iza tamintsika zao nalala fa misy azany code de nationalité zany efatra ambin'ny taona teo aoriana zay efa malala ny mpanao politika ay misy ny code de nationalité de ay tsy azo atao ny maka nationalité ay gaga daholo ny diaspora rehetra hoe very ve zany nationalité nay zay vao malala ay misy azany lalàna zany iza ny nametraka an'io lalàna io tao io lalàna io no mila ovaina amin'ny alalan'ilay ireo fondation na système na fanovana rafitra ray manontolo ao anatin'ny programany RCR mety roviana zany vao tena ho tafapetraka izay fanovana-rafitra zay raha vao manomboka tsika taona 2024 2025 raha mahazo fitondrana ny RCR de zavatra hafa no mitranga eto satria toe-tsaina hafa ny membre ny RCR de miezaka tonga amin'le consciencisme ihany koa zany hoe mahatsiaro saina fa tsy misy baiko midina hoe avy ety amin'ny Lazara version zay flot national tsy hisy mihitsy ny zany fa raha ohatra ka mbola tsy hanao ny RCR de mijanona eo fotsiny satria zany ke tsy maniry filoham-pirenena tsy zay ny atao hoe tanjona ny tanjona de ny atongavan'ny Madagasikara any amin'ny fialana amin'ny fahantrana noho izany dingana fotsiny le fangalana fahefana fa tsy tanjona raha tanjona zany ho an'ny antompo politika ny tanjona de aka fahefana tsy zay ny RCR ny tanjonay dia ny hanovan'le fiarahamonina ho tonga ny fahatsiarovan-tsaina fa tsy mety zay tanjona zay tsy tratra zay tanjona zay raha tsy maka fahefana izay ary tsy afaka maka fahefana zay raha tsy manampy anay ny voaka malagasy noho izany raha mbola tsy vonona voaka malagasy ifindra ao anatina fiarahamonina vaovao de tsy ho tafakatra eo mihitsy zay mandrapatapitra zao tontolo zao raha vonona voaka malagasy de anjara voaka malagasy no miteny hoe mety ny ametrahana an'ty rafitra vaovao ty rafim-piarahamonina vaovao ty ty rafitra politika vaovao ty rafitra toe-karena vaovao ty de am'izay fotoan'izay miakatra eo ny RCR de taterahanay zay nampanatenanay satria zay tsy mivelona amin'ty politika ity noho izany tsy intérêt personnel nanaovana azy ity fa ho amin'ny intérêt général na tombotsoan'ny be sy ny maro manao ahoana zany ny taona 2024 ho an'ny RCR nirotsaka candidat amin'izay ve sa mbola hitaky an'izay hoe fanovana-rafitra zay raha vonona ny RCR ny Lazara Zaverson koa tsy patron nantoko tsy anjara Lazara Zaverson no miteny an'izany hoe laza irery de akatra plateau laza irery de teny latsaka Lazara Zaverson de efa miteny membre ny RCR fa mialana reo raha izany anao an'izany satria fanapaka-hevitra irery tsy miteny amin'izaniza fa de latsaka fotsiny zao ka tsy zay le tanjona rehefa tsy andatsaka ny RCR de tsy milatsaka Lazara Zaverson ny RCR no mandatsaka raha mbola tsy vonona ny RCR ka manao zay atongavany moyen rehetra afahana miomana amin'izany de tsy milatsaka Lazara Zaverson raha mahita candidat hafa nay ny RCR arabasoa arabatsara afaka manolotra candidat hafa koa izy fa Lazara Zaverson antron'olombelona rehetra menana fotsiny le titre président de ataoko aloha izy rehefa tsy capable manao an'le izy fa misy olona hafa ndray capable de mena tsodrano zay afaka manao an'le izy fa hatreto aloha mbola mipetraka ty amiko ny confiance ny RCR de ataoko aloha izy 2028 zay naoviana io rehefa tsy mbola mandrotsaka ny RCR
de tsy milatsaky lazara verson za tsy anapa-kevitra rery satria tsy za le hitondra le firenena marieko tsara zay tsy za no hitondra firenena fa isika mambrany RCR tsakanavaka ary tsy isika rery fa mbola ampitirintsika daholo koa zany olona rehetra zay manam-pahaizana manam-pahalalana afaka manavitra an'le firenena ka raha mbola tsy hitatsika reo olona reo hoe ndao entiny de zavatra tia ina mony andanina andro eo venao vitady ekipa tsy mety zany zavatra zany noho izany tsy ho déclaration n'olo tokana ny fanambaran'ny RCR hoe ilatsaka ilaza raza version tsy maintsy fifidianana ao anivon'ny antoko tsy maintsy validation anivon'ny antoko zany fa tsy azo tenenina fa raha misy olona miteny zavatra ohatr' zany tsy mandalo antoko de mazava be fa izy rery zany mitondra le firenena de miverina amin'ny erera rehetra teo aloha indray isika rehetrarehetra de mazava be fa amerina ny adalàna mpitondra rehetra teo aloha indray satria rafitra eo ka ny olona rehetra ao anatin'ny système io a efa be deabe ny corrompu dikan'izay mila mitondra olona be deabe koa anao a anova le système fa vao miditra eo anao de bahanany ny olona efa zatra nangalatra de miala moramora fotsiny fa maromaro ny mpitondra niditra teo fa tsy afaka nanao ninina satria tsy nananana kipa tsy niomana vizahay miomana fa zay mbola miteny hoe mbola tsy vonona aloha zany zay hatram'izao manahoana le rafitra ara-politika eto Madagasikara zany fahitan'ny antoko RCR am'le hoe ny antoko politika de azo lazaina fa mitsangatsangana fotsiny rehefa tonga amin'ny fitondrana de rehefa mialy amin'ny fitondrana lay pitarika an'ilay antoko na le antoko de rava zany ve zay zava-misy eto Madagasikara zay ka tsy antoko politika ne zany antokon'olona zany fa tsy antoko politika ny antoko politika de fivondronan'olona mitovy idéologie de averina indray fa ny idéologie de ny tanjona ametrahana fiarahamonina rehefa tsy mieritreritra ny ametraka fiarahamonina zany de tsy idéologie ka tsy misy mpanao politika teto na antoko ny akamarony tsy misy ny teny hoe fiarahamonina tahaka ny ahoana no apetraka eo izay RCR de mametraka hoe zao no fiarahamonina no apetraka eo malagasy matsiaro saina ao anatin'ny consciencisme na matsiaro tena amin'ny zavatra rehetra ataony responsable le olona am'izay fotoana zay raha tsy ametraka fiarahamonina de tsy antoko politika fa raha hoe aka fahefana fotsiny de anome programma de zay namboatra tetezana de zay namboatra lalana zany zavatra zany tsy na association aza mahavita an'izany ny bailleur de fonds aza mahavita an'izany noho izany ny antoko politika de normal be raha rava rehefa tsy misy idéologie ny RCR zany tsy tokony ho faty raha tena idéologie ny idiran'ny membre RCR atao fa tsy hoe anaraka lazaraza version fotsiny fa tsy ampy raha hoe olona no arahanao fa mifameno zany zavatra zany noho izany eo le idéologie fa eo koa ny fahamarinana hoentin'le olona hoe ity olona ty no marina mahitsy afaka mitondra nyty idéologie ty fa tsy hoe misy olona indray fa fantatra fa naloto nangalatra namadika teto amin'ny firenena teto de ndao mba hijapy ato amin'ny RCR ato de ndao hity voen'le idéologie ny RCR ka raha tsy olona matsiaro saina tsy afaka mivoy an'le fahatsiarova-tsaina nitaky andraikitra zany ato anatin'ny RCR manahoana zany ny an'ny RCR le hoe fifantenana an'izay olona omena andraikitra eo anivon'ilay antoko raha ny zava-misy mantsy ny mpisehatra ara-politika de tsy misy olom-baovao fa na ifantaranak'olona tary ihany efa volavola tany amina antoko politika hafa no manangana antoko politika de lasa antoko mitovitovy fire-kevitra daholo reo ny raisintsy tovizany fotsiny ngamba de hoe ny mpanohana sy ny mpanohatra fitondrana ny ao an'ny RCR mbola tsy feno ny fepetra afahana milaza hoe tena vonona ny RCR araka voalazako teo zay nge mbola miady mbola mifamaly mbola mifanohitra mbola mikorotany ohatra ny fiarahamonina rehetra ihany fa sarotra ny tsara velatsia fa ohatr'izay ihany koa ny ao anaty RCR mbola miezaka mifampijery hoe manahoana mariny ty olona ty tsara toery ty sa ratsy mbola miezaka zay no mahatonga anay tsy maika aka fitondrana fa raha mieritreritra ianao hoe aka fitondrana kotokokoto fotsiny atongavana amin'ny RCR de dissuade resy ianao satria mbola mifamolaka koa ao anatiny io misy ny ratsy loha misy ny ratsy saina misy ny tsara loha misy ny tsara saina misy manampahaizana misy tsy mahay ninina mbola atao zay ampiarahana an'izany ao anaty antoko de mamorona rafitra ianao hoe zao zany fampitondrantsika ato anatiny am'izay fotoana zay tsy ho faty le antoko aneorinany dikan'izay mbola lavitra ezaka ny fametrahana an'izany na ao anatiny na any ivelany na fiarahana amin'ny antoko politika hafa mbola mila contrat mazava zany fa be deabe ny parti politika miaraka fa miady indray rehefa avy eo izahay de mievite an'izany ka efa miomana izahay hoe mety iady ny olombelona de tsy zavatra fahotana korakory no miady fa mety misy hevitra tsy itovizana de misaraka fotsiny rehefa misy hevitra tsy itovizana fa tsy hoe hiady ena amin'ny enao manjery sy ny tariny eny fa mitranga daholo zany anatin'ny fiarahamonina naiza
nisy rantina taonao ny faran'ny herinandro teo manoloana ny tranga zay nafatesana olom-boafidy iray tany amin'ny distrika Antananarivo Avaradrano iny miompo minalahelo amin'ny fianakaviana ihany koa isika eto amin'ny fandarana zara hevitra fahitan'ny antoko RCR n'le zava-misy ihany koa an'ireny zavatra ireny nambaran'ny fianakaviana mampiaia tsy afaka ny lasika hoe tena marina nambaran'ny fianakaviana fa mbola aia izy ity hoe tsy mazava ny nafatesan'ilay tompon'andraikitra olom-boafidy io fahitanao an'le hoe resaka politika raha tena izay tokoa hoe zay miseho ve zany marina zany Michel sady mitondra ny teny fampianonana ho an'ny fianakaviana ny izay atao amin'ny RCR ny amin'ny nafatesany ben'ny tanàna ny talata volonondry mampalahelo izy satria tsy tranga indray mandeha rahantsika malala nge ny commune Mangataboanga nitifirina ben'ny tanàna tany amin'ny faritra Menabe koa nisy ben'ny tanàna maty maromaro zany ben'ny tanàna maty noho ny ady fahefana amin'ny ankapobeny généraliseko le izy ny antony dia tsy ny aty ambony aty no miady fa rehefa mandeha fifidiana ben'ny tanàna io any amin'ny bazy any ny any tena mavita amin'ny famono tena mifamosavy ary tena famono amin'ny basy taditsika ngamba le kandida tany tsara tanàna le nivonoana saingy latsaka député tam'izany andro zany de tena mifamono satria mieritreritra fa io fahefana io rery ny afahana mifehan'le fiarahamonina misy eo zay no mahatonga anay mitandrina amin'ilay resaka fédéralisme sy le décentralisation satria le fiarahamonina mihitsy ny mbola linady ka resaka ben'ny tanàna fotsiny de fa ampy famonoana any amin'ny bazy any tena mbola tsy azony gasy zany le atao hoe politika ary zay adversaire anao de lasa fahavalonao ka tsy izay ny fanaovana politika zay tsy mitovy hevitra aminao de lasa fahavalonao tsy izay ny fanaovana politika mbola mianatra an'izay koa zay ao anatin'ny RCR ndraindray misy hevitra tsy mitovy de tonga de fampiapanga de tonga de miteny hoe ty zany fahavalo fa mbola mianatra itsika zany raha raisina amin'ny ohatra amin'ny tantara mitovitovy amin'ny zavatra nitranga tany amin'ny taona 1700 1800 tsika ny eto Madagasikara am'izao ary taorina ny 1900 nanomboka tany amin'ny première guerre ka hatraty amin'ny guerre froide de tena nandeza amin'ny famosaviana politika zany tamin'ny andron'ny guerre froide tena nandeza amin'ny famonoana na assassinat politika zany tamin'ny andron'ny deuxième république tamin'ny any 1960 makaty ny chef d'état africaine mety roapolo mahery maty ny vonoana ka la mode tam'izany andro zany ny zay ny niveau de conscience an'le olona tam'izany andro zany ny tany ivelany zany zay amitsika zao zay tsika vao tonga am'izay toerana zay hoe mifamono iverintsika fa tsara izy io fa ny alan'ny tany ivelany zay zavatra zay amitsika amin'ny teny zao de tsy niditra am'izay tsony izy fa lalana hafa indray nidirina de nametraka système izy zao ny système mba tsy ifamonotsika samitsika tsika mbola tsy nametraka le système de normal tsika raha ifamono satria raha resaka alabaty fotsiny ohatra de tena manjaka be eo na tsisy idiran'ny fanjakana azy fa na samy indépendant anankiroa azy miady eo am'le tanàna de tena miady mifamono ny andaniny sy ny ankilany satria afa nandraisan'ny malagasy an'izany atao hoe politika zany fanabeazana ihany ndray zany lay olana ka mbola ezaka lavitra atao fanabeazana n'olona am'resaka politika etsy andan'ny raha teo moa rahantsika malala ny tsy fahalalana amin'ny teny sy ny tsy fahazakan'ny mpitondra fanjakana amin'ny ankapobeny raha mitena mpitondra fanjakana de amin'ny ankapobeny fa tsy ny filoham-pirenena irery ny fanehoan-kevitra politika zay misy ka mahatonga ny azo lazaina hoe manelingelina ny fahalalana amin'ny teny de mipotra zany ny hevitra hoe tsy hoe fiampangana etseroa tahaka renitany Mboamalaza reny de maro be ny aia tsy havanana zany ao anatin'le fiarahamonina ny aia de noho ny amin'ny tsy visin'ny information ny tsy visin'ny information de noho ny tsy visin'ny rafitra ny rafitra de tokony miainga avy amin'ny éducation ihany de mila vahanatra any amin'ny fotony indray zany satria ampianarana ny an-dakilasy mihitsiny ny fomba ialana amin'ny aia fa tsy hoe aia tsy havanana de fampiaia daholo tsika ray trano de tsisy mihinan-kanina fa sao de vita vao misavy azy satria 20% ihany taux de consultation gasy any amin'ny hôpitaly raha nytaninao gasy ka marary izy de ozy izy hoe tsy aretina io fa nataon'olona am'izay fotoana zay zany valopolo-isanjato malagasy de mieritreritra fa ny gasy namany ihany no manao an'ilay aretina raha izay no izy de ny gasy zany fiarahamonina mifampiaia zay mahatonga anay miverina hoe anangana rafy
rafi-piarahamonina de le rafi-piarahamonina miala am'le ahiahy ka tsy atahotra ianao na mandeha am' 12 alina aza fa isy amono na isy anafika ka izay zavatra zay a mbola lavitra ezaka fa io moa zany rahantsika miaina izy ka raha ohatra ka mbola mety am'gasy a le fiahiahina isan'andro de mety zany le tsy manova ravitra fa rehefa hitany gasy le izy hoe manaikitra anazy am'izay nitebiteby isan'andro de mitaky fanovany-ravitra zay satria le fiarahamonina mihitsina no tsy matsiaro en sécurité antsony a na tsy matsiaro en paix antsony fa tsy mahita fandrifalemana satria ohatrany tamin'ny apartheid nge io e rehefa tena nanjaka be ny apartheid a de mitebiteby ihany koa na ny fotsy hoditra aza mandeha ny arabe sao de vonoany mainty hoditra de mitebiteby mainty hoditra sao de samporin'ny polisy fotsy hoditra ka na matory amin'ny trano hafa renao a de mila makataratasy hoe za atory ery amin'ny Michel fa raha zany samporin'ny polisy tebiteby ianao zay tebiteby zay na anxiété zay no mahatonga an'le fiarahamonina hoe ndaotsika hanova ravitra ialana am'ty tebiteby ty azo ialana tebitebitsika io a rehefa miova le ravitra de mametraka rafi-piarahamonina ahitana filaminana isika satria zay tebiteby zay a no mahatonga an'le ahiahy tsy avanana lay rafitra ara-politika mifototra amin'io ngamany hoe fampandrosoana toy ny ahoana ny ametrahana an'io a eto Madagasikara ny toe-tsainy le hoe mitondra an'izay anarana mpanao politika zay zany raha ny fahitan'ny antoko RCR toy ny ahoana le rafitra politika indray a aoriana kely eo a de manangana itsika n'lay atao hoe filan-kevitra ambony olon-kendry zay mitarika makany amin'ny fampiavana-pirenena de am'izay fotoan'izay a mizara roa mihitsy a mizara telo moa zany a le séparation des pouvoirs mahazatra atsika fa ilay législative miova mihitsiny zany a lay parlemanta io parlemanta io mantsiny a no problème satria io misolo tenan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny nefa tsy misolo tenan'ny vahoaka io parlemanta misy io moa fantanina petraka foana rehefa ny information ianareo hoe efa naka mpisolo vava de mamaly ny olona hoe eny iza ny mandoa vola lay mpisolo vava sa ianareo de mamaly ny olona hoe izahay ny mandoa vola raha ka mpisolo vava ka mba ohatrina zany nalonareo taminaka ny reto mpisolo vava atsika reto satria mpisolo vava atsika ny solom-bava-mbahoaka de mamaly ny olona zay tsy nandoa fa le mpisolo vava ny nandoa de mino ny olona zany fa afaka isolo vava anazy le olona nefa le olona nandoa vola no hiteny hoe ao fa soloko ny vavanareo de normal be izy raha ohatra ka tsy misolo vavanao akoatrany amin'ny fihinanana de zay tokony hohaninao rehetra no hohanina de iny rafitra parlemanta iny zay représentant na solo tenan'ny vahoaka iny no vaina voalohany misy rafitra vaovao zay apetraka ny RCR lay atao hoe filan-kevitry ny olon-kendry zay ametrahana n'io rafitra parlementaire vaovao io a mba hicontrôlena le exécutif de mipetraka tsara am'zay fotoan'izay a le séparation des pouvoirs ka misy parlemanta ny anivon'ny commune misy parlemanta ny anivon'ny région ary misy parlement national de misy graduation na misy degré ny lalàna de misy lalàna lanina ny anivon'ny commune misy lalàna ny anivon'ny région ary misy lalàna lanina aty amin'ny foibe satria tsy mipetraka tsony izany rafitra zany tsy rafitra mpanara-maso zany a fa na mifidy conseil communal azy isika de za ihany ray za le ho contrôlena no mifidy ny conseillerko le contrôler ana de miaraka aminavy ihany retiny ana ny conseillerko de fidinareo zay a reo no anara-maso ana nefa za ihany no miantoka amin'ny caution nireo conseiller reo de inona andikan'izany tsisy fanara-masona izany conseil communal de tsisy lalàna mety pasy any amin'ny conseil communal satria tsy mandeha am'izay loany ilay rafitra ka mila séparena ny législatif zany ny pouvoir législatif pouvoir exécutif ary ny pouvoir judiciaire am'izay fotoan'izay a vao mandeha ny système judiciaire satria io fitsarana io tsy afaka mihetsika raha vao faible législatif atsika baikoa ny exécutif satria ny exécutif no ny antoka ny caution izy ireo amin'ny akamarony mba histabilisena le pouvoir de malemo azy ny fitsarana satria reto olom-bo fidy solom-bava-mbahoaka ireto a tsy tompony tenany fa baikoa ny le mpitondra fanjakana na ny exécutif noho izany a tsisy miaro any mpitsara raha mpiatra lalàna raha ny tokony izy mamoaka lalàna ny député de manatanteraka ny fanjakana de avy eo mitsara ny mpitsara de tsarainy mpitsara de arovan'le député ny mpitsara raha ohatra ka mandika lalàna ny exécutif mifampiaro de tsisy miaro io mpitsara io de matahotra ny aina io satria ny député sy ny sénateur rehetra mandrahoana anazy ao satria le député sy sénateur rahoana n'le exécutif de am'izay fotoan'izay a maty tanteraka le rafitra anankitelo de mikorotana le politika noho izany a hovaina tanteraka zany fa ny olona moa mbola tsy te hainao an'le izy fa vitsivitsy ihany mbola te hainao a de alefana arak'izay vitesy azakan'ny olona n'izy le izy hoe izao le rafitra tianao apetraka mandeha zao zay ny Ambomasoa
amin'ny fa 1 no volana o zao ny formation ao amin'ny lycée Sacré-Cœur de ny 23 août amin'ny faculté des sciences université ny Fianaratsoa théorie pure ny atao anatin'izay ary ny 26 août de amin'ny ao Ambositra ny 28 août de conférence ao Antsirabe ary 30 août formation Antsirabe ary ny 31 août formation ao Ambatolampy alefanay araka sy tratranay izy satria raha mbola tsy tafitany malagasy io de eto ihany loantsika fa tsy misy vahaolana akoatra n'le fanovana le rafitra politika rafim-piarahamonina ary ny rafitra toe-karena eo amin'le hoe filan-kevitry ny olon-kendry manahoana indray n'le olona mendrika mipetraka amin'izany tsy asiana fetran-taona ve izy io fifidianana amin'ny ankapobeny satria io zany efa tenenina foana fa organe 10 ny ao anatin'izy io ny organe voalohany de ny Haut Conseil pour la Concorde nationale na filan-kevitra ambony ny firaisan-kina pirenena zay ahitana solotena ny malagasy rehetra manerana Madagasikara miainga avy any amin'ny fokotany io de miakatra amin'ny commune de le avy ao amin'ny commune mifidy solotena makany amin'ny région de le avy any amin'ny région mifidy solotena makany amin'ny Foibe de le mijanona any amin'ny commune no parlement communal zay mijanona any amin'ny région parlement régional raha izany aloha ireo de misy ndray ny Haut Conseil pour le redressement économique et social ampidirana solotena ny société civile mpanakanto ny ordre des avocats ny ordre des journalistes zany hoe misy député ny journaliste de miteny izy en tant que journaliste hoe mijaly loatra izahay fa tia ny lalàna proposenay de mandany Haut Conseil ray manontolo io zany hoe député miainga avy amin'ny secteur société civile ndray reo de misy ndray député miainga avy amin'ny administration publique zany hoe ireo administration publique reo koa de mijaly na ny administrateur civil ino ny inspecteur des impôts ino ny inspecteur des trésors reo olona reo mijaly ao anatin'ny système satria misy pression avy any amin'ny présidence na any primature de mandika lalàna no ohatra ny comptable any ambadika any reo olona reo tokony anany député zany hiaro anazy de am'izay fotoan'izay reo no miaro ny administration tsy voakitika tsony le administration nizaniza mitondra eo fa misy défense de l'administration zany défenseur an'le administration mihitsy eto Madagasikara zay mahamafy ny système any États-Unis ka samy tsangana le mpitsara hiady amin'ny président de la république satria misy anio any États-Unis zany hoe manana solotena ny mpitsara de misy député ny mpitsara misy député ny administrateur civil de am'izay fotoan'izay mipetraka le lanjan'ny administration fa tsy ato amin'ny exécutif izy fa ato amin'ny parlemanta de misy le Haut Conseil de la défense zay solotena ny tafy-bahoaka ny miaramila ny polisy ny tafika anabakabaka ny tafika andranomasina ny tafika tanety reo rehetrarehetra reo no mitambatra de manao ny politique de la défense de reo ny commission parlementaire miandraikitra ny fiarovana fa civil no mondrina ny commission parlementaire miandraikitra ny fiarovana na hoe tsy manana grade akory fa hoe tsy raha tsisy général lany député zany ny district de mety docteur zany no ataonao lehibe ny commission ny fiarovana re parlemanta zay tsisy fandraisany amin'ny resaka fiarovam-pirenena fa alaoro zareo no miandraikitra ny fiarovam-pirenena de izy ny manao ny lalàna ka rehefa miteny izy hoe zao ny lalàna tokony lanina de samy miaro ny secteur any am'izay fotoan'izay ny ingénieur agronome raha lefanao any parlemanta ny vary hybride ohatra de ny ingénieur agronome afaka miaro hoe non tsy mety amintsika io zavatra io de alefa ny adevitra zay vao mandeha ny vote miara mivote eo daholo rehetra reo ary ny farany de ny Haut Conseil de chef d'état zay ahitana andreo ancien chef d'état rehetra mba ilahatra hiaraka amin'ny filoham-pirenena zay mipetraka eo de mba isaky misy fety-pirenena de miaraka eo zany ny filoham-pirenena rehetra efa nisy tany aloha tany de traitena amin'ny toerana tokony mendrika anazy ny filoham-pirenena fa tsy hoe vao miala le filoham-pirenena de kitikitihana de alefa milefa any andafy any de sisiziny afa mipetraka fa sao de voasambotra eto Madagasikara fa arovana ireo filoham-pirenena teo aloha fa matoy izy tafapetraka eo de nisy olona na ray fotsiny azy na ny mifidy anazy tao zay ny lalàna de respectentsika izy lalàna zay ka mifametrahana zay rafitra zay no sarotra indrindra de io rafitra io no mikarakara ny fahabevanam-pirenena de io rafitra io no manangana constitution de zay tsika vao afaka miainga amin'ny lafiny toe-karena fa tsy moramora ny manarina any Madagasikara teo amin'ny resaka enquête parlementaire teraka resabe izy io tamin'ilay raharaha bohina 777 iny manahoana indray zany raha tafapetraka ty rafitra ity hoe ahoana ny sahana ny enquête parlementaire zany ka misy secteur am'izay fotoan'izay le parlemanta efa misy secteur ao zany misy commission miandraikitra transport ao zany raha ohatra ka transport le problème de
de am'izay fotoan'zay zany a mandeha ho azy a manao saisie ho azy a ilay le parlemanta am'izay fotoan'zay satria voadona le secteur ary ny olona miasa ao anatin'le secteur de sambo saro-piaro mino a fa ny pilote sy ny mpiasa ao anatin'ny aviation rehetrarehetra de samy gaga mahita ny zavatra ohatran'ireny de ao anatin'izay a raha normal de tokony zay ny réaction zareo nefa satria zareo tsy afaka miteny satria zareo tsy mahana député satria zareo tsy mahana nininy tsy mahana solombava mba hoe afaka miteny amin'ny anarany de am'izay fotoan'zay a tsy afaka miteny izy fa raha misy an'ireo olona reo za tena matoky fa reo olona reo te hiteny fa tsy afaka miteny. Eo am'le rafitra mpiarakara fifidianana Andriamatoa Lazara Zaverson reo rafitra nambaranao teo miainga amin'ny alalana fifidianana avokoa inona ny tokony horatsaraina amin'ity rafitra mpiarakara ny fifidianana ity sy ny hoe zavatra mila amboarina rehefa fifidianana mantsy izy io no miteraka resabe fa rehefa vita le fifidianana de ohatry milamindamina daholo na ny eo amin'ny fitondrana na ny ivelan'ny fitondrana. Matezitra ny CNI zany a matezitra ny olona foana ny fitenena anay tsy misy ilana CNI zany a ny firenena maleo tena ny antony a tsy ilaina ny hoe ity misy organe indépendant ao anatina firenena indépendant tsy fiteny akory aza zany fa ny tokony ho izy a dia ny ministèran'ny atitany a no mikarakara ny fifidianana de ny ministèran'ny fitsarana no manisa ny vady-pifidianana tahaka ny fanadinana baka eo ny ministèra secondaire no mikarakara ny fampianarana de ny ministèran'ny enseignement supérieur no manao ny examen baka karaha vita eny anivon'ny district ary ny fifidianana zay karakarainy ny ministèra ny atitany ny tokony ho izy a feno 20 taona de makany amin'ny fokotany de miampiray zay mpifidy zany ve moa de mila recensement manao mise-à-jour fotsy zany fokotany isam-bolana izy manatra any amin'ny commune hoe ny ampy roa mpifidy tato aminay commune manatra any amin'ny district ny ampy 70 mpifidy tato amin'ny district manatra any amin'ny région ny ampy 100 mpifidy tato amin'ny région vita ny recensement miakatra isan'andro san'andro bloquena fotsiny rehefa tonga ho avy ny fifidianana hoe hatreto zany aloha ny enregistré reto mahazo mifidy de raha misy maty any amin'ny fokotany de manatitra makany amin'ny commune zay ny atao hoe administration publique ka rehefa tsy anaraka an'izay administration zay tsika dikan'izay a tsisy statistique valable any amin'ny fokotany sy ndraitrareo fa raha hoe androany ndray tsika vao anisa mpifidy de olona fa maty no tafiditra ao satria tsisy mise à jour automatique ilay liste ny mpifidy ka tsy ilana CNI zany satria ny CNI a tsy représenté any amin'ny base fa tsy maintsy angava amin'ny fokotany any izy de inona zany ilana CNI de inona ny ilantsika ny administrateur civil na ampianarana tany amin'ny ANAM ny adjoint d'administration tany amin'ny ANAM ny assistant d'administration tany amin'ny ANAM zay azo ampiasaina ny assistant ny amin'ny commune ny adjoint ary amin'ny district ohatra na ny administrateur civil de miakatra aty amin'ny région am'izay fotoan'izay mise à jour automatique ny liste ny mpifidy afisena eny amin'ny commune sy ny fokotany a isaky ny 3 volana hoe reto indray ny mpifidy vaovao am'izay fotoan'izay a mandeha tsara ny fifidianana vao milatsaka ao anaty orona ny vato miala ny ministère ny intérieur miditra mpitsara de ohatran'le chef de centre mibaka reny miditra ndray mpitsara isaky ny district hoe anay io vato io manomboka eto de tsy mila bataina makany Antananarivo zany ny valim-pifidianana makaty Antananarivo inona ny ilana an'iny aty mbola lavitondro ve de aty Antananarivo ianao vérifier lavitondro ny laza io ngatsika mahana appareil vérifier na lavitondro tsy mahana zany ankitsika zay ny mahatonga le alabato any amin'ny district de androany izy miala avy amin'ny fokotany tonga amin'ny commune valim-pifidianana rapitso ateriny commune iny raha afaka pitso tonga amin'ny district raha afaka pitso afaka ny efatrandro afaka mamoaka valim-pifidianana ny mpitsara eo anivon'ny district asianao mpitsara ray isaky ny district efa manana zany mpitsara zany tsika mitovy grade daholo reo a de afaka mamoaka valim-pifidianana de voaka ho ny valim-baka any Tsiranana nga misy afaka manohitra tsika de tahakisakeo voaka ny valim-pifidianana tany Tsiranana ilaza ny lany taty Tsiranana de atambatra ny moyenne générale rehefa aveo hoe ity ny vatona Tsiranana efa hitanao any amin'ny Facebook sy any amin'ny internet rehetra io le valim-pifidianana ny olona rehetra mahay statistique afaka manambatra ny ity marina zany ny lany possible avy any alabato am'zany de milamina le Madagasikara fa tsy eritreretina ho atao zany a satria tsy eritreretina ny andamina ny Madagasikara rafitra matipaika no entin'ny RCR eo a ary tsisy afaka manohitra an'izany hoe diso fa mitombona zany hoe déclarena ny district ny valim-pifidianana de tsy misy ny alabato fa misy lany a tany amin'ny district hafa tany antaninao ny ACC lany marina ve le olona tary lany ty fa novaina satria misy mikimaky amin'ny fanovana vato a eny tena andalana eny a mandrapatonga ty amin'ny fohy be aty ka tsy hitako mihitsy zay lana ny valim-pifidianana any Andilamena aterina aty a Antananarivo
na ny Antananarivo ary tsy mahafantatra hoe aza hoaiza zany andilamena zany tsy fantany avy ro firim-ponina tao de taratasy no vakiny taratasy efa vaova iny gaina azo verifiana akory ety marina le taratasy le PV amin'io azo ovaina eny an-dalana eny lavitondro ny apetraka koa ngaivany avatarana fa lavitondro le olona tare PV tokoa io système administratif atsika efa maty efa ela ka anatin'ny fanovana izany fanovana ny fitantanana fifidianana zany zany hoe rafitra fanabadona ve zany le misy am'izao fotoana zao raha hoe rafitra efa maty tanteraka ny mbola hoe izahana lalovina amin'ny resaka politika azahoana tombotsoa azahoan'ny olona mbitsy tombotsoa le izy satria zareo mieritreritra fa raha mahazo tombotsoa izy de afaka mialy eto ny zanany fa tsy iverina eto tsony fa ndray andro iverina eto ny zanakareo mety mbola mahita tombony ianareo am'izao mety mahita tsirony ianareo am'izao any andro any volana any taona any siècle iverina eto ny zanakareo am'izay fotoana zay fiarahamonina biby no hitany eto ka hiteny izy am'izay fotoana zay fa ahita fiadanana ka tsy haiko raha afaka miaramonina amin'ny biby satria le fiarahamonina potehana nefa le fiarahamonina ihany niverenanao na ilefa ny Madagasikara azy ianao ka alefanao any ivelany zanaka ilefa ny Madagasikara ianao ka alefanao any ivelany zanakao tsara be ho ny fianarana any fa alefaso any ny ankizy fa makaizy le ankizy rehefa lehibe iverina eto ihany de azakakitsika raha misy olona antitra efa retirety tonga eto mba haka retirety am'izay mba hanao repo am'izay vonon'olona manta fotsiny ao anaty tamboho satria fiarahamonina manitra velona manodidina anao atao inona manakarena raha ohatra ka manitra daholo ihany manodidina anao de ampitaiko zay am'izay mieritreritra fa mahita tombony am'izao système izao fa tsy ahitanareo fiadanana zany io tsy miresaka fivavahana eto fa resaka conscience ny resahako amin'ny maha-olombelona mihitsiny fa ny olombelona amin'ny filozofia de mitady an'izay PG daholo ao anatiny ka rehefa tsy hitanao zay PG de tsisy dikany io arena io fa mitady an'izay ny olombelona rehetrarehetra ka raha tsy hoe amony eritreritra ianao de voka drogue sy sotro zava-mahadomelona de am'izay fotoana zay hafandray fa potika fiarahamonina io ka naiza naiza andehananao na manana tao bila tsara tare azy ianao ka kikisan'olona amin'ny kapsily eo analakely eo de efa sirenanao mandritry ndray volana aloha de mandò 50 millions indray anao mandoko an'iny ninina zany zavatra nananao tsara nefa fiarahamonina biby no mandidina anao de menoy ianao fa tsy ahita fiadanana anatin'izany ndao ry zareo sauvena le fiarahamonina ndao arenina le fiarahamonina ka na zavatra tsotsotra azy any anananao fa ny fiarahamonina mandidina anao koa tsotra de mifampiaro de mifanampy ampina ny polisy ampina ny zandary fa tsy hoe samy manao zay saim-patany eto amin'ity firenena ity manao indray ny mety hoe anatsarana n'ity rafi-panabiazana rafi-pampianarana ity ialana am'le hoe fiarahamonina bado fiarahamonina biby tsy mahalala fa tsy ny tenany ihany fa tsy mahay mitsinjo ny hafa le hoe fampandrosoana iraisana ezaka goavana be ny fanovana ny rafi-panabiazana ny programma mpampianarantsika diso ny tantaram-pianarana diso zavatra tsy mitondra ny ninona eo amin'ny fiainana mihitsiny ny zavatra ampianarana ny ankizy raha atao zany de ohatra ny hoe raha mamprogramme ordinateur ianao ohatra de le algorithme soratanao mihitsy diso ka rehefa mikajy ordinateur rehefa aveo de ny ataony 16+3 égale 18 ohatra satria diso mihitsy le algorithme nampidirina zany hoe le fanabiazana mihitsy no diso averiko ihany fa ny fanabiazana de tokony miainga avy amin'ny kolotsaina zany hoe tokony ampianarana ny toliary ny kolotsaina ho toliary raha manontany any Michel zao hoe inona natonga ny anarana Ambohibao raha mipetraka eto Michel de tokony avaly ana hoe inona natonga ny anarana io tanàna io Ambohibao tsy misy mavaly an'izay nefa ny gasy any amin'ny fokotany rehetra misy anazy any de tsy hainy avy zany any avian'io tanànan'io ahoana moa ny itiavana an'io ahoana moa ny anatsarany an'io ka ny fanabiazana de tokony mifanaraka amin'ny kolotsaina any amin'ny primaire de tokony kolotsaina district ny anarany district ny économie district ny anarana fa tsy économie Madagasikara tsy ilain'ny primaire ny mahalala fa misy vatosoa any andilamena fa zany ny carte ianarana any amin'ny D5 hoe misy an'izao ry de misy an'izao ry ary misy olona tsy hita Antananarivo mihitsy mandra-pahafatiny nefa Antananarivo efa ampianarinao misy olona avy eto Antananarivo tsy mahita ranomasina mandeha mivakansa zao de hita be misy le olona mbola tsy ary nahita ranomasina efa antitra le olona fa mbola tsy ary nahita ranomasina mihitsy izy dikan'izay le fianarana tare amin'ny primaire mihitsy tsy nilaina ka tokony mijanona eo amin'ny district aloha fahalalana eo amin'ny CEP de miakatra eo amin'ny région izy ao amin'ny CEG
hoe ny fahalalana ny dialecte ny région ny anarana ao anatin'ny CEG de mba fiera ianao zany hoe za tao anatin'ity région ty de re mba te hiakatra ambonimbony ianao ty dialecte national hoe ianarana daholo ny 22 région anao 24 région de any amy lycée anao vao mianatra an'izay a de eno hoe miakatra le fahalalana de voafenao ny kolotsaina amin'ny malagasy ary ohatra ka te hivoaka Madagasikara ianao zay anao vao mianatra histoire internationale any amin'ny université fa tsy hitako sy ianarana deuxième guerre mondiale any amin'ny BEPC ry zareo tany ny ady de tsika mila mahitsenjeran'izay de atao manapaizany ianao rehefa matadidy fa nandresy iny alia tamin'ny deuxième guerre mondiale tsy zany ny atao hoe fanabeazana fa ny zavatra ny ainana teto no ampidirina anaty rafi-panabeazana de ny famokarana vania no ampianarina ny sava ny famokarana vary ny ampianarina ny loatra ny famokarana kafe ny ampianarina atsimo atsinanana famokarana trondro ny ampianarana fatra atsimo andrefana zavatra oatra zany de trandrahana le fahaizana fa raha averinao any le manapaizana ka avy mianatra taty Antananarivo hitrandraka ny arena oetoerana de tsy mahay any arena oetoerana izy tsy fantatry ny olona ao Mikea tao anatin'ny 100 taona mahery fa misy fasy mainty ao aminazy ao satria tsy nampianarina zao izy vao malala hoe misy an'izany eto de normal izy raha manohitra fa raha tany amin'ny T5 izy nefa nampianarinao an'izany hoe misy an'ity eto de efa mimoana izy anirinany hoe efa lafo be zao fasy mainty fandao trandrahana de mitombo ny toe-karena any etoerana zay amin'ny ankapobeny le rafi-panabeazana fa iny moa zavatra goavana be mihitsy ny ary ny base ny fanovana rehetra de fanabeazana. Anisan'ny nambaranao teo ny resaka vanille sy ny any amin'ny faritra atsimo iny anisan'ny misy olana amin'izao fotoana zao io raha toe-karena reo fandray fiainana maha olona ihany koa fidin'ny olona ohatry ny arkovera ny klaonila vanille any amin'ny faritra avaratra iny ny any atsimo mbola fanolana ny resaka fitrandrahana fasy mainty ity ny fahitanao an'izay zava-misy eto Madagasikara zay zany inona ny tokony ataon'ny mpitondra fanjakana ahafahana misoroka le hoe ady atrano amin'ny samy olona any. Le resaka vania de averandray mandeha fa ny principe de pouvoir foana no mitondra an'io ko satria ny vahoaka malagasy tsy nametraka mpitondra fa zay mba napetraka ny olona nieritreretin' no baikona de zay nametraka ny mpitondra io no mibaiko ka raha ohatra ka nisy nandovola nametraka mpitondra de iny nandovola iny no maka an'le vola nameny tamin'ny propagandy amin'ny alalan'ny vani amin'ny alalan'ny girofle amin'ny alalan'ny pétrole amin'ny alalan'ny arena kibony tany misy eto amintsika noho izany mba mametrara tompoko mpitondra fa ny olona mandoa 1000 milliards fa isika tsy te andony ninona de gaga ve isika raha foazina amin'ny romaraina de trongisina amin'ny bulldozer ny trano satria patron nge tsy mety averina amin'ny volany ianao ve patron vahoaka malagasy ve patron de rehefa antaninao izy zay patron zay nge ny tokony patron mpitondra ohatriny ary ny karaha mampiasa anao ainao ve ny karaha mamprésident de la république tsy hay ainao ve ny karaha madéputé tsy hay ainao ve ny karaha mamben'ny tanàna tsy hay dinona mapatron anao raha ny karaha mampiasa anao ary tsy fantatrao tsy patron zany tsika aloha hatreto ny antony mbola tsy namoaka posy tsika nametrahana mpitondra ka aza manofinofy fa rehefa tsy mamoaka posy ianao ametrahana mpitondra fa zay napetraka ny olona teo ny falifalianao de zay nametraka anazy tsy maintsy mena fahafahampo ka na inona tao na inona tao de tonga eo ny patron hoe ho alaiko ty tany ty fa anaty de manaiky le mpitondra satria tsy maintsy manaiky amin'ny patron izy ary ny anaran'ny patron mihitsy ny aza no entiny mandroba ny taninao noho izany mbola mila miverina itsika manao convention nationale miverina indray mandeha tsika manao convention hoe atao anareo are-pirenena goavana rehetrarehetra ny tantanana anareo fa tsy mbola nahazo tombontsoa zany any amin'ny faritra fa ezahana voizina hoe ahazo tombontsoa amin'ny base toliara ny any amin'ny faritra atsimo re tompoko tsy mba nakalesona ve tsika tamin'ny zavatra rehetra efa lafo nge ny ferany soalala lafo tsika nge ny kela sy cobalt moramangy lafo tsika nge ny ilmenita ta fort dauphin lafo tsika nge ny chromite tao andrea tsara tanàna lafo tsika nge ny volamena tao ambilibe lafo tsika nge ny volamena tany faritra atsimo atsinanany lafo tsika nge ny entreprise mpanjakana rehetrarehetra fa nahitantsika tombony vezany zavatra zany ka iteny ianareo fa raha mivarotra nytia de mahazo tombony 180 millions de dollars inona zay 180 millions de dollars 180 millions de dollars raha oarina mivola amina milliards de dollars ho azony amerikana ao anatin'ny base toliara eo satria tsisy convention io de ararotiny zay mpitondra eo de aleony mameny le mpitondra toy zay manaraka cahier de charge normal
fa raha manaraka cahier de kely ny tombony anazy fa raha manome mpitondra izy a de be deabe ny tombony anazy noho izany a mila miviana manao convention atsika tsy mitondra tombontsoa aninona na voaka malagasy a ny base toliara raha tsy misy convention national de atao mazava le convention de avec transparence hoe reto a de atao ao ny retom-ponina reto a de manaiko re ponina reo fa ahitany tombony izy zay va mety fa le ponina ary tsy malala akory inona ny zavatra otrandrahana io de teny ve tsika fa lavaka 15 metra fotsiny no lavahana io ndana ke jerenareo ambato vy aza mandeha makany avy fa miditra Google Map fotsiny ianao de tazano avy ety ambony ity lavaka ao ambato vy amintsika am'teny zao hitanao ao lavaka amgodana mangitsokitsoko de nanao zavatra be deabe ambato vy nanamboatra tsena izy teo Brickaville naname volo izy tany andasy be commune rehetra manodidina tao na ndana nge mba jereo tsena Brickaville zareo fotaka tsy hitanao zay andraisana azy satria tsy zay le zavatra dada amin'ny fiarahamonina ka raha iteny ny tompona ndraiky mpanjakana any amin'ny faritra base toliara fa saroto moa zareo hoe anareo any ve niteny zavatra masoana ity zafady re tompoko fa misy antony atao hoe ninarana fa raha sarotony zareo ny am'izay zavatra zay ka iteny izy fa mahazo tombony zareo satria mahazo tsena de mahazo hôpitaly de mahazo fianarana kely raha ireny nampandroso atsika de efa nandroso efa ela be atsika fa tsy mampandroso ny infrastructure averiko indray mandeha tsy mampandroso ny fotodrafitrasa raha mbola biby ny fiarahamonina noho izany tsy maintsy fanabeazana aloha de le fanabeazana tsy école hoe ndeo anangana école indray a de anangana sekoly manara-penitra fa avy niteten'ny faritra tsinanana izay a manara sekoly manara-penitra aza efa rava daholo ny tazana ihany ndikan'izay a tsy nanara-penitra lizy a matona lefa tany ivelany a ny analizy nylay a mpanapozinana tetsy Ambomalaza raha hôpitaly ndresahana tsy manara-penitra aloha zany lizy foana aloha zany manomboka eto le atao hoe manara-penitra satria tsy navita nanao analizy raha makany amin'ny hôpitaly manara-penitra ianao de mitely le dokotera hoe ento ary amin'ny ACR fa tsy vitanay eo le manara-penitra indray no miramvoy anao makany amin'le tsy manara-penitra hoe ary no mavitany eo maty aloha zany le terme manara-penitra fitaka zany ny tao ambadika zay rehetrarehetra fa nivoaka malagasy mbola mahita an'izany hoe mety satria mbola mifalifaly izy amin'ny teleferika hoe efa mitaingana ty ambony aty indray zay zao a de azavaina aminareo fa mbola fitaka manaraka indray eo tahaka le manara-penitra teo aloha ny stade manara-penitra rehetra efa tsisy azo ampiasaina ntsony profony zany mbola tsy homologue indray ny kianja barea zay lazaina fa manara-penitra noho izany maty koa zany ny kianja manara-penitra rehetra manera Madagasikara raha ny eto Mahamasina ny tsy azo ilalaovana de mba imagine aminareo zany ny kianja ary izay kianja Rasolijatovo Ambatondrazaka tamin'ny andro ny orana teo de niakatra tany amin'ny 2 metatra mahery tany ny avon'ny rano amin'le kianja manara-penitra lasa piscine li afaka lomany tao ny ankizy tamin'ny fotoana io ilazana aminareo zany fa maty daholo koa ny kianja manara-penitra zay natao de avy ndray nareo fa iteny fa manara-penitra ity teleferika ity de jerevantsika eto averena aminazy teny zay Michel Radiso jerevantsika eto apatsivo anazy ny ray andro any rehefa mitondra firenena hoe io le teleferika laza fa tena azahoantsika tombony fa nikajy moa samy nanao zay matematika ny anarany fa raha tsy diso tsy mazaka olona folo le teleferika ray ekenao ngamba zay ny bus anankiray mazaka olona 30 ekenao ngamba zay araka ny tenin'ny filoham-pirenena nefa de mahasolo bus 200 raha tokady zany dia raha 30 ny zakany bus ray mba azahoana efa 200 dia mila bus 70 zay vao mazaka ny zakany teleferika bus 70 le teleferika nefa tsy mazaka folo akory zany hoe apatelin'le tomobile no zakan'ny teleferika dikan'izay multiplié par 3 zany le teleferika zay vao mahasolo le bus 70 zany hoe raha misy teleferika 20 am'zato cabine 20 am'zato eo ataoko folo izy am'izay cabine 20 am'zato eo zany zay vao équivalent amin'ny bus 70 ka ho anareo mahay arithmétique simple de afaka manamarina fa 10 tompoko zany chiffre izany fa itsika moa zany tsy mba samy manitsy zavatra ohatran'izany ianareo manodidina filohan'ny republika mba itsiro izy tompoko amikajy fa tsy de havanana loatra izy amikajy fa tsy mamianatra koa miteny an'izany fa tsy mitombona ny hoe mahasolo bus 200 io teleferika io tsy marina zany Michel
Madagasikara ny tantana ny sadek amin'ity taona ity Toto Saomaly zay famindrapitantanany izay teo amin'ny filoham-pirenena malagasy ny filoham-pirenena Zimbabwe zay nitantana ny sadek teo aloha fahitan'Andriamatoa Lazare Zafiarson an'ilay nambarany filoham-pirenena omaly laza moa izy fa hoe vonina piray andreo firenena 12 mikambany eo anivon'ny sadek nova drafitra stratégique vaovao eo anivon'ny sadek manahoana ny hoe lafi ny ara-toe-karena zany hoe firenena eo anivon'ny sadek zany Madagasikara eo amin'ny hoe mitamby firenena mikambana eo anivon'ny sadek. Izy moa lehibe ny firenena mikambana zany sadek. Firenena makambana lehibe. Efa nandalo teo Boutros Ghali. Nandalo teo Kofi Annan. Firenena mikambana ndresako nandalo teo Kofi Annan. Amintsika amin'ny teny zao i Guterres no secrétaire général ny firenena mikambana. Rehefa niakatra plateau i Boutros Ghali dia niteny izy hoe illusion. Nieritreretako fa nanofinofy any nieritreritra mba hanovan'ny firenena mikambana. Zany hoe raha oharina zany any fahefan'ny Boutros Ghali sy ny lehibe ny sadek dia tsisy apafolo fahefan'ilay firenena mikambana akory any fahefan'ny sadek. Illusion ny fieritreretana mbola tsy fahalalana koa zany. Ka ny firenena mikambana aza ny aiky fa maninona moa tamina nangana Nations Unies dia napetraka fa reto firenena reto ny président banque mondiale dia tsy maintsy américaine, ny directeur ny FMI dia tsy maintsy européenne ary secrétaire général Nations Unies dia tsy maintsy avy amin'ny reto firenena tiers monde reto. Dia mbola mintsika fa misy fahefana rehefa niteny tamin'izay hoe nandalo teto Ban Ki-moon fa nanao secrétaire général ny firenena mikambana koa izy tamin'izay dia niteny hoe secrétaire général io fa tsy mana fahefana. Dia amin'izao tsika zao tsika mirehareha fa mitondra ny sadek zay kely politika kely raha oharina amin'ny firenena mikambana. Voalohany itsika no fa 12 mahantra. Tsika zany hoe ny faharoa mahantra indrindra. Raha misy firenena 12 dia tsika ny mahantra indrindra faharoa ao anatin'ny firenena io. Dia mba eritrereto zany ao anatin'ny fianakaviana reo Michel 12 mianadahy zany nareo. Dia mandeha tournant zany tsy fifidianana aloha fa diso ny lazana fa filova fidin'ny sadek tsy misy fifidianana zany eo. Fa mba mizara andraikitra zany nareo dia isa taona dia miova ny andraikitra tazomina dia hoe anjarany le faharoa fa 12 mahantra indrindra le faharoa mahantra indrindra no mitantana le fianakaviana indray. Dia mba manofinofy zany hitondra fanatsarana firaisan-kina ao anatin'le fianakaviana. Mba hitarika fivoriana izy zany fa ny vola iantsona n'ireo olona mpivory reo aza tsy misy. Dia ieno anazy ve ny olona. Illusion no iantsona zany. Tsy mihaino anao zany ny olona satria raison de libre échange io. Ny olona mamokatra, ianao tsy mamokatra. Ny libre échange zany dia misy ny échange. Inona no alefanao any? Ny fripy aza alefany aty. Ka inona ny produit alefanao anaovana libre échange io? Tsisy zavatra ahondrantsika ne. Ny exportation tsika vonoana. Maty daholo ny entreprise locale mba afaka mi-exporter. Na ny manondrana vary aza, itsika ary mbola mividy vary ndray fa tsy manondrana. Ka inona zany no ahondrantsika amin'ireo firenena 12 zao? Tsy manana ondrana akory ianao. Dia ianao tsy manana ondrana no manokatra varavarana. Ianao ke zany ny fanondranana. Dia izy manakariza mahazo tombony amin'izany dia miteny ianao fa afaka hanova zavatra ao anatin'izany. Ho an'izay mbola mino, afaka mino an'izany izy tsy maninona fa finoana iny. Fa ny statistika no milaza fa raha 1/16 zany ny pouvoir anao. Raha ohatra ka mitovy daholo ny fananakarena ao anatiny io. Dia nefa mbola ianao indray le mahantra indrindra zany hoe le probabilité ahafahanao mitondra feo. Zany ke mandeha ho azy Michel eo anivon'ny fianakaviana anke dia ahitanao géopolitika. Mandeha ho azy zany. Ka raha miraikitra ny fanangonana vola hividianana jus ka ianao tsy mandoa cotisation dia apetraka aminao le fanontaniana. Iza ny raha navidy an'le jus? Mba tiako valianao zay fanontaniana zay. Iza ny raha navidy an'le jus? Ianao le tsy nandoa cotisation. Iza ny tokony rahana? Ianao le tsy nandoa zany no iraikiraka olo. Mazava. Ka iny Madagasikara dia le mahantra indrindra ao anatin'ny fianakavian'ny sadek io. Irakiraka zany no anaovan'olona anao ao fa tsy mpanapa-kevitra. Noho izany ataovy aloha zay apakatra ny toe-karenanao rehefa miresaka géopolitika. Akaro aloha ny toe-karenanao dia rehefa tafakatra ny toe-karenanao zay anao vao manokatra varavarana hoe tsy lantso ny sakafo ato fandeha hanondrana any aminareo zay. Fa raha ianao mbola mahantra velona nefa hanokatra varavarana ianao dia ianao zany ny fanondranana ny fako rehetrarehetra
aty daholo angeny ondrana mifakin'olo eran'izay tontolo sao e ny entana rehetra tsy manjary maneran'izay tontolo entana onga mividy fera tonga any amin'ny kankery anao mba hividy fera huit de manontany mpivarotra le fera huit lehibe sa le fera huit kely efa huit ndresaka eo fa misy huit lehibe de misy huit kely zany hoe ny entana rehetrarehetra de tsisy manaraka norme intsony eto Madagasikara ninona zavatra vidinao de ny aza tratra mividy pièce fotsiny ianao zany fa pièce diso tsy manaraka norme daholo io mpivarotra eo asotry manondrana pièce ny Chine dia reproduisena ny Chine hoe amboary de asina etikety fotsiny tonga eto Madagasikara de mividy pièce ianao de voafitaka ianao de ampanina eny an-dalana eny tsisy sécurité tsony ny marchandise hoentinao tsisy garantie tsony zany rehetrarehetra zany fa iza zany anondrana inona zany ianao inona zavatra azontsika ondrana eto Madagasikara mba mitenena hoe ianao manana entana tsony gatsika manondrana coton gatsika manondrana katsaka gatsika manondrana blé tsy manondrana ninina am'ireo firenena ndray tsika textile tsika ary mbola mitady marché any amin'ny agoatra am'izao tsy mbola azo antoka hoe azo na tsy azo tsisy ninina azo tsika antenena ny textile ary mbola vonoatsika indray ary reo amin'ny politika fiskale tsika dian'izay tsisy zavatra tombony ho azotsika amin'ny fiarahana amin'olona raha mbola tsy miezaka tsika ary aza miaraka amin'olona kory ary raha mbola tsy miezaka fa vao maika ianao ho potika ao anatin'izany satria reo olona reny mitady ny tombotsoany reo tsy dadatoatsika reo tsy nenitoatsika fa reo mamelona ny ankohonany mamelona ny fireneny ihany koa concurrence zany any géopolitika fa tsy hoe manofonofotsika hitondra stratégie vaovao stratégie inona ny entinao tsy atao an'izany mitondra firenena Andriamato Lazara Verson taprasady ny fotoana nafana resaka ty to amin'ity androany ty fa mety ho marika moa ny teknisianina ambadika ao inona no azonao amtinana ireo voaresaka tamin'ity androany ity ary fotoana ihany koa hitondrana afatra ho an'ny mpanaraka ny fandarana zara-hevitra misy pasteur zay nitoroteny tany amin'ny faritra tsy mahatsinanana iny malaza be any amin'ny Facebook any isorako be de be any mpitondra fivavahana iny fa mahafintina ny zavatra misy eto amin'ny firenena ny zavatra voalazana iny matory ny vahoaka tratra ny fampatorina ny vahoaka ary de manao zay tany kibony tahaka ny banga amin'ny alina ny mpangalatra ny mpanao tsindry azo lena ny mpanao ratsy rehetra eto amin'ny firenena za tsy miteny amin'ny mpitondra fa na tsy mpitondra aza de manao an'izany daholo eto amin'ny firenena mitady olona marina ny firenentsika mitady fahendrena ny firenentsika fa tsy hitatsika nefa reo rehefa mbola tsy eo ny rafitra ahafahana mampipotra ny fahamarinana tsy misy miaro ny olo marina eto amin'ny firenena de mifitsaka mangingina ny ambadika any da isika ampipotra ampitsangana andreo vatona sontro ny tany satria misy be debe any ambadika any fa atsangana reo de ndaotsika nova rafitra fa izay rery ny fametrahana rafim-piarahamonina ifampirindra ato anatin'ny fiarahamonina malagasy zay rery ny vahaolana fa tsy misy akoatran'izay tsy manilika an'izanizy zany fa na izay aza nametraka le rafitra ty hoe au conseil des chefs d'état na ny filoham-pirenena ankehitriny aza eritreretina ao anatin'izany fa tsy teny ny olona de hoe nareo tsisy action fa mila manao action de mila manao kampanjakana ka ny RCR tsy mpanao kampanjakana efa nandramatsika ihany zany tamin'ny 2009 io nivoka ny avereniko ny telony député io izy io rahantsika mahita io ka tsy mitondra ninina ny fananganam-panjakana fa consensus ny fiarahana manapaka hoe ndao ametraka rafitra vaovao isorana be deabe anao Michel na nasanay tamin'ity atoandro ity de isorana be deabe mivoaka malagasy nanaraka atsika hatramin'ny farana isorana ny amin'ny lafiny teknika eto de manararaotra misaotra mambara ny RCR rehetrarehetra ihany koa manona sy mankahery am'izao ezaka atao zao mbola lavitra ny lalantsika fa aza atao markivy zany fa izay mihitsy ny fiainana tsy vita moramora ny fanovana rafitra makasitraka tompoko raha soatra any Andriamato Lazara Verson makasitraka namaly ny fanasana tamin'ity androany ity amveriny ty fandarana zara-hevitra ity eo amin'ny valora alina araka ny efa mahazatra eto amin'ny 11 am'zato teboka valo mbola azonao iverenana kosa mijery ndraky tsara nandeha ny vantana to amin'ny page info culture media 2.0-fm 64.8 amin'ny enora ariva indray ny fotoanantsika manaraka eto amin'ny zao-peo anatin'ny fampalalam-baovao marapitava tompoko zara-hevitra fandaran'ny sapan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny ICM radio 7:7 andraisana vahiny iresahana ny fiainam-pirenena
izara hevitra ny alatsinainy sy ny alakamisy amin'ny 20 ora sy fahefany